dia mpanavoaka eny aloha ny akavananao sy ny ankavia sy ny anoloana hoe tonga soa ianao amin'ny anaran'ny tompo a dia ny fahasoavan'ny tompo amintsika tsirairay avy a fa mahafinaritra ny eo anafikan Jesosy. Mahafinaritra ny tompo fiandohana fiafarana mahafinaritra ny tompo mahafinaritra ny tompo mahafinaritra ny tompo fandohana fiafarana mahafinaritra ny tompo magaga ny tompo magaga ny tompo fiandohana fiafarana magaga ny tompo mahery ny tompo mahery ny tompo fiandohana fiafarana mahery ny tompo zatakaloko ny tompo zatakaloko ny tompo fiandohana fiafarana zatakaloko ny tompo tena tiako ny tompo tena tiako ny tompo fiandohana fiafarana tena tiako ny tompo. Il est merveilleux le Seigneur, il est merveilleux le Seigneur, il est l'alpha et l'oméga, il est merveilleux le Seigneur, il est merveilleux le Seigneur, il est merveilleux le Seigneur, il est l'alpha et l'oméga, il est merveilleux le Seigneur, il est tout puissant le Seigneur, il est tout puissant le Seigneur, il est l'alpha et l'oméga, il est tout puissant le Seigneur, il est l'alpha et l'oméga, il est tout puissant le Seigneur. Il est merveilleux. Hein? Il est vainqueur, il est fidèle, il est fort, il est amour, il est grand, il est la vie, il est souverain. Izy daholo. Ahoana ve ianao? Dia ampiana zay rehetra zay. Malalaka be tsika amin'ny fanamasina. Manana fahafahany idea, manana fahafahany karazana. Izany samba voatonga eto androany, mampanantsika izay vaovao a, izay samba mihitsy voatonga eto androany a, dia isaona Jesosy ampianaritsika hitehana ho azy Jesosy isaona afaka tsara manavakavaka ny eto ohatran'ny ao an-danitra ihany tsy mialontsara fa zay rehetrarehetra mangetaheta zay rehetrarehetra te ho tonga zay rehetrarehetra te hiantenin'Andriamanitra dia aravaina tonga soa daholo. Halleloia, amen. Dia faly zay mandray anareo a, faly zay tafaraka aminareo a, ary faly zay hoe tompo mandamina zavatra rehetrarehetra fa nateo raha fikasana rehefa izy tsy nanome ny alalana dia tsisy ny fotoana ary tsisy ny toerana. Fa noho ny fahasoavany noho ny fitiavany dia tonga soa matsara etsika noho izay fitiavana zay dia tonga soa daholo na ny avy eto akaiky ny avy any lavitra. Amen. Misy matsy avy any lavitra eto, misy avy any Toulouse eto, misy avy any Valdoise moa zay, avy any Valdoise dia tonga soa. Ianao avy any Toulouse dia ianao avy any
mazava azy ianareo fa mijery an'ilay vidéo ihany efa faniriana misy natsiketo aloha miana micro ihany aloha aby zareo raha mety dia mba miresadrezaka kely dia tonga soa afaka mitsara na veny mba hita am'zareo ihany hoe angasy fa tsy mandeha tsara le micro atsika zay oui ry mba mijery matetika rehefa iran'i jesosy mijery an'ilay izy satria koa le izy tsy ataoko fahazarana fotsiny zany mijery an'le vidéo eto a fa tena misy afatra omeny jesosy isaky ny vidéo zany a dia misy afatra omeny jesosy na fampiarezana io a na fampianarana dia mila fanajana koa zany rehefa mihaino an'ilay izy a fa tsy hoe mijery fotsiny hoe mijery dia zay fa mila fanajana miatrika hatramin'ny farany a dia tsy misakafo a tsy mitsakotsako zany hoe atao plaisir zany hoe fahafinaretana fotsiny mijery an'ilay izy fa tena hiainana zany ilay izy a dia rehefa miala io ohatra hoe andeha soit andeha any amin'ny toilette na ohatra zany dia manao azafady amin'i jesosy manao azafady aminao jesosy a dia ajanona kely ilay izy a dia mandeha asiana ajana zany ilay izy fa tsy hoe atao fahazarany satria zavatra hiainana ilay izy fa tsy ohatrany hoe mijery film zany tiako tenena dia efa faniriana hatramin'ny ela mihitsy jesosy raha sitraponinao any arinany a mba tia hanasika ny fivoriana io satria tena ny fahamarinanao ny zavatra miseho ao a dia hoy zay aza matahotra fa tanterahako tanteraka izy ty amin'ny anaran'i jesosy faniarabatsika tsara iavy voninahitra andriamanitra rery any dia fahasoavana manahy koa ny atonga aketo androany za avy any Toulouse a dia efa mpijery matetika ny fandarana miomana tena mampahery anay a avy any alavitra any zany a manaraka ny fandarana aty satria ny fiainana ihany dia rythme be mihitsiny zany dia hoe raha mbola misy ihany fotoana amen'ny tompo a dia tsy maintsy ohatrany sakafo isan'andro satria tsika mila sakafo mpanafona isan'andro isan'andro dia deraina ny tompo a mbola amen dia ndao aritsika hiaino tenin'andriamanitra inona ny tiany tompo mba haramiko sy aminao androany mamerina fiarabana antsika tsirairay avy a zay manaraka koa ny fitory-teny amin'ny alalan'ny vidéo amin'ny internet a na ny eto Antananarivo a eto Madagasikara na ny any ampitan-dranomasina rehetra any amin'ny continent maro a dia miaraba antsika tsirairay avy a misaotra antsika ny amin'ny fampaherezana izay alefantsika tsirairay avy a fa voaray re ary betsaka ny kasihan'ny tompo betsaka ny vovonjy betsaka ny afaka ao anatin'ny fanompona tsy izy betsaka no afaka ao anatin'ny saritsary-pivavahana betsaka ny afaka ao anatin'ny fombafomba-pivavahana betsaka no afaka eny ambavan'ny ambodia noho le teny izay ambary dia tsy misy afa-tsy mifidy aranan'i Jesosy ho an'i Jesosy ny voninahitra fa nompo tsy mahasoa ihany ny tena izay tokony natao ny natao ny voninahitra dia ho an'i Jesosy ny haja dia ho an'i Jesosy fa rehefa afaka isika tsirairay avy a izay ny zava-dehibe halleloia ny voninahitra dia ho an'i Jesosy dia androany izy dia mbola hiteny amiko sy aminao indray inona sitrapon'ny tompo amin'ny fiainako inona sitrapon'ny tompo amin'ny fiainanao ametraka fantaniana kely amintsika amin'izao fotoana iainantsika izao zao vaninandro iainantsika izao iza moa Andriamanitra raha araka ny filazan'olona raha araka ny filazan'olona ozy izy zany Andriamanitra zany manahoana zany Andriamanitra zany Andriamanitra baiboly ty resana izy Andriamanitra nary tany sy lanitra dia ina koa vao miresaka hoe Andriamanitra tsara mpanjaka mpanjaka Andriamanitra dia fanahy tompo ny zavatra rehetra souverain masy mandika manam-pahefana amin'ny zavatra rehetra inona io fitiavana voalohany sy farany tompo isan
jesosy mahatoky sy marina fiadohana fiafarana zavatra rehetra le roi des rois iza moa andriamanitra amin'ny olona ary iza moa andriamanitra aminao ray tontolo fiainako anto zavatra rehetra ray no mandrakizay ato amin'ny elatra kavana enao nareo fiaro fanjakany fanjakampanjaka mozy tompo mamela heloka izy daholo ato nahery anareo iza moa andriamanitra aminareo omniscient omniprésent mahalala ny zavatra rehetra manerana ny zavatra rehetra omnipotent manam-pahefana amin'ny zavatra rehetra namanakaiky indrindra ok betabe misy diso ve le izy ta tsisy diso marina aiza nisy andriamanitra ohatran'izany zay rehetrarehetra voalaza teo dia izy tsisy olona ohatran'izany tsy andriamanitra ohatran'izany ary zavatra tena tia napetraka amintsika amin'ity androany ity amintsika tsirairay avy reto zay efa malala moa dia isaorana ny tompo a fa me mahalala trany ary me iaina amin'izay fahalalana zay satria ny ten'andriamanitra ho fantatrareo marina dia marina nanafaka anareo tsy andeo zay mbola tsy malala fa mbola misalasala sy afa fijerina an'andriamanitra fandraisana an'andriamanitra hatramin'izay a dia mba ho raisinao ty hoe mahandriamanitra an'andriamanitra ty a amin'ny alalan'ity fizaranyity androany fa andriamanitra dia ray zanabavitato ny teny azy raiko zany antany teo hoe iza moa andriamanitra aminao samy milaza teo fanjakampanjaka tompo famela heloka fa le hoe personnalisation le appropriation zany hoe le anao mihitsy ana izy amiko fa hoe misy olona olona rehefa mahazo tomobile taiko hoe 4L aveo sa ina tomobile eo a dia misy le atao hoe personnalisé ty tena ataony spécial ho anazy iny a ohatra n'iny mihitsy zany le amin'izao fiainana zao koa tsika mila manana an'izay hoe faresen-dahatra ao fa tsy hoe ozy ranony ozy ihanony fanjakampanjaka ony e tompotompo ony e andriamanitra mahery ony e fa ianao misy no mipeny ahoana ozy izy tomasy tompoko sy andriamanitro dikan'izay a izy mihitsy no nalala izy mihitsy no nafantatra izy mihitsy no mipeny an'le izy ary ny famonjena ny fanafahana ny fiainana dia personnel ohatran'izay tsy rairay ohatran'izay ny ainan'le izy fa tsy atao tampabe dia manara-drendrano tsy mety fa mila malala ahoana izy ty Paoly fantatro izay iloko misy zany ao tena hoe fandraisana anah possessif anahako fantatro izay iloko dia tsika koa amin'izao fotoana dia sahala amin'izay hoe mila mahalala an'izay hoe anah mihitsy le izy raha antanina ianao dia ianao mihitsy mahay mamaly raha resahana ianao dia ianao mihitsy mahay miresaka azy satria anao le zavatra raha zavatra tena anao a hainao miresaka an'iny zay raha asanao le asa hainao miresaka an'le asa raha fanananao le fananana hainao miresaka an'iny satria inona le izy anao fa raha tsy anao io a modimody fotsiny ianao dia mampiresaka eo fa le izy tena hoe fahafantarana manokana anah fantatro izay iloko tompoko sy andriamanitra dia mahalala nitsy koa ianao hoe andriamanitra dia raiko romanina toko favalo andiny fa 5:10 romanina toko favalo andiny fa 5:10 tsara jesosy tsara ny teniny tiako zao teny zao satria teny mafaly manome courage romanina toko favalo
andiny fa 5 Romanina toko fahavalo andininy fa 5 dia hoy ny voasoratra fa tsy nandray ny fanaham-pahandevozana ho amin'ny tahotra indray ianareo fa nandray ny fanahany zanaka natsangana izay antsointsika hoe Aba raio ny fanahy dia miara milaza amin'ny fanahintsika fa zanak'Andriamanitra isika. Alleloia. Tsy nandray ny fanaham-pahandevozana ho amin'ny tahotra indray ianao. Tantaro zay. Misy mantsy ny mpivavaka amin'izao fotoana mbola mivavaka anatin'ny tahotra. Misy mivavaka amin'izao fotoana mbola mivavaka ao anatin'ny fanadevozana. Fanadevozan'ny tenany ihany. Fanadevozan'ny atoko-pivavahana. Fanadevozan'ny mpitondra fivavahana. Fa zao ny voasoratra eto, tsy nandray ny fanaham-pandevozana ho amin'ny tahotra indray ianareo. Ny apôstôly Jaona dia nilazany amin'ny epistile hoe tsy manatahotra ny fitiavana. Fa ny fitiavana tanteraka manino? Mandroaka ny tahotra rehetra. Tonga ve ilay avy any Tamatavy? Ay, ianao ilay avy any Tamatavy ary ianao tsy nitsangana teo? Satara. Ay, efa tato ihany. Ay, tonga soa. Antso ao izy hoe avy any Tamatavy ao izy fa afaka mba atao batisa ve za milahatra. Avy any Tamatavy tonga tio atao batisa. Mahafinaritra ny tompo. Tsara ny tompo. Mandeha avy any mihitsy. Resy lahatra ny amin'ny filazantsara. Resy lahatra ny amin'ny tenin'Andriamanitra. Dia afaka atao batisa ve za amin'ny sabotsy, amin'ny lahatra izy. Miasa ny fanahy. Eo ny eo dia atao. Efa resy lahatra izy. Tsara ny andro e. Balika tsara no masoandro. Roson'izay fa miasa ny tompo. Halleloia. Tsy nandray fanaham-pandevozana ho amin'ny tahotra. Be tabe nge ny olona voagejany atoko-pivavahana. Be tabe nge ny voagejany mpanompon'Andriamanitra. Be tabe nge ny andevo e. Kristianina fa andevo. Andevo lehilahin'Andriamanitra. Efa zatra mianao izay kafa ianao raha eto mombao. Andevo mpanompon'Andriamanitra. Andevo na toerana. Andevo na toko-pivavahana. Andevo na fanompoana. Fa zao no lazain'ny ten'Andriamanitra tsy nandray ny fanaham-pandevozana nareo ho amin'ny tahotra. Tsika raha tonga eto sanatria ka isy anandevo atsika ka ametraka atsika ambandrizioka ka ametraka lalàna indray amintsika. Fa ny atao eto hoy Jesosy hoe mandehana misy borika any zay mbola mifatotra. Mandehana nareo dia vahao izy. Rehefa voavahanareo izy dia isy teo nefa ataonareo inona io. Dia hoy Jesosy hoe ahoana? Misy rarana lan'ny tompo azy dia anaiky izy. Andeha izy. Dia izay ny antony fotoana eto. Tsy ametraka anao ambany lalàna vaovao indray hoe zao ny fomba eto. Iny tsy maintsy atao. Iny rakitra iny zao. Inona ny atao sisy. Omenanao ny filazantsara. Omenanao ilay teny fanafahana. Rehefa afaka ianao dia faly zay. Rehefa tafita ao amin'ny tompo ianao dia efa zay ny zava-dehibe. Halleloia. Ary rehefa fantatrao hoe manana dada ianao. Dada. Zay ke le aby. Dada. Tsy nandray ny fanaham-pahandevozana ho amin'ny tahotra. Fa fanahin'ny zanaka natsangana izay efa antsika milaza hoe Aba raio. Ny fanahy dia miara milaza ny fanahintsika fa zanak'Andriamanitra. Zay le zava-dehibe ato amin'ny fanekena vaovao. Na hoe testamenta vaovao izy ny filazantsika azy. Zava-dehibe io. Satria ho amin'ny fanekena vaovao. Tsisy resaka lalànao. Tsisy resaka fanadevozana sy fampitahoranao. Zay le izy. Tsy nandray fanaham-panadevozana ho amin'iny ny tahotra. Fa fanahin'ny zanaka natsangana izay afaka milaza hoe Aba raha eo teny arameny aminy.
tsy nesorona mihitsy fianarany any an'io fa najanona ohatran'io aba raha io amin'ny teny gasana izy de hoe dady efa iresaka aminy zany ianao de ho dadako misy zay hoe rahalahy Bertrand zay any izy teo zatra koa izy teny hoe dada mahafinaritra ny eo amin'ny dada iresaka amin'ny dada ny any an-danitra io fa tsy dada zavatra fa le dada iza amintsika tsirairay avy eto mipetraka eto a Andriamanitra eto a mandroso mandeha mivavaka nefa miainan'izay hoe dadako le ao an-danitra dadako le ao an-danitra dadako mila fantatrao zay ary mila miaina ohatran'izay ianao fa raha fantatrao zay miaina ohatr'izay ianao tapitra ka ahoany devoly ka ahoany mpalantevo ara-pivavahana ka ahoany fombafomba-pivavahana fa dadanao io ao an-danitra io ary afaka nitahotra ao aminao afaka ny fatotra ao aminao afaka ny geja ao aminao afaka ny akanosana ao aminao fa fantatrao hoe manana dadako ao an-danitra de zay ny tiany toko menantsika androany hoe dada manana dada ray ao an-danitra tsisy tahotra raha mijery ianao ny fanekena taloha inona ny ao testameta taloha lalàna tahotra azay mahatonga anazy ny tena hoe tsy nandray ny fanampana-devozana indray ho amin'ny tahotra satria inona zany le teo aloha fanampana-devozana inona le teo aloha tahotra le teo aloha fa rehefa maty Jesosy zay mazava-dehibe an'io azo fijaliana rehefa maty Jesosy rehefa nanino Jesosy ary rehefa antsangana tamin'ny maty Jesosy rehefa nanino Jesosy de régime vaovao fomba fitondrana vaovao alleloia de afaka miantso ianao hoe dada fantatrao le zany raha fantatrao zany tsikitsiky foana ianao io raha fantatrao zany miramirana io masonao io maso ve moa miramirana ny endrika ao e mazavazava ny tarehinao mazavazava ny masonao fa manino ianao ty sa manana dada ao an-danitra dadako io dada ianao zay tsy nahalala ray teto tany na mahalala ray teto fa ray mamono ray masika ray tsy miraharaha ray tsy tia ray mamolavo ray mikapoka ty ray lazaiko anao ty ray spesial dada io spesial tiako raisinao zay androany tiako iainanao mihitsy zay androany anafaka anao zay a fiainanao hoe dada inona ny tika zay hoe dada tsy nesorina tao io aba père ray io fa mila fantatry ny mpino tsirairay avy zay fahamarinan'zay fa rehefa fantatrao zay a zay mitetitetika nandevo anao io zay mitetitetika mafotra anao zay tetitetika ampitahotra anao eo votsitra fotsiny eny ampelantanany ianao votsitra fotsiny eny ambavany ianao satria tsy fanahy-panadevozana ny fanahy nomenanao tsy fanahy matahotra ny fanahy nomenanao fa fanahiny zanaka natsangana izy ianao zanaka ary le fanahy ao anatinao de milaza hoe dada raha mijery ianao alohan'ny azo fijaliana raha mijery ianao ny fanekena taloha testameta taloha zany filaza azy de mijery ianao ao anatin'ny Genesis de hoe Andriamanitra Elohim Andriamanitra tamin'ny voalohany Andriamanitra nahary lanitra sy ny tany de ao anatin'ny testameta taloha misy fanambarana momba an'Andriamanitra be da be El Shaddai Adonai El Rafa Jehovah Jireh efa niseho tamin'ny Abraham izy de hoe Jehovah Jireh Jehovah Shalom Jehovah Rafa Jehovah Tsidikeno zany hoe Andriamanitra fiadanana Andriamanitra mpanasitrana Andriamanitra mamatsy Andriamanitra mame zao rehetra zao ao foana le hoe Jehovah zao Adonai anarana maro be anaran'Andriamanitra fa tsy misy tao anatin'io hoe dada afitsika ve anatona teo atendrombohatra matahotra anatona teo satria rehefa vao manatona eo tselana kotra may tsy sananatona tso fa may de tsy niteny tsompa aloha
aloha Mosesy nandeha asika aloha tsy hoentso nisy inona tao nisy tahotra fetsisana anato zay Andriamanitra zay le fanekena taloha tsisy misy tao hoe dada tsy misy tao hoe ray tsy misy tao hoe aba fa nisy an'izay le Andriamanitra entitra Andriamanitra mahatahotra Andriamanitra zay mahatahotra tsy miova nefa Andriamanitra ho Seigneur mandrakizay tsy hoe ratsy ny malala an'le Andriamanitra an'Andriamanitra hoe Jéhovah Shalom, Jéhovah Jireh, Jéhovah fanevako sy ny maro samihafa Jéhovah Nissi sy ny sisa misy maharatsy an'izay mihitsy fa raha fantatrao zay rehetra zay nefa tsy fantatrao izy hoe dadanao tsy ampy zay tsy mety mbola ao anatin'ny tahotra ianao fa rehefa tonga amin'izay Jesosy tonga dia Jesosy nampiseho ny ray Jesosy nampiseho ny ray Jesosy ny révélé ny ray io ny ray dada zay natongavan'i Jesosy teto tany to tsy fantatrao ampiseho ny ray Jaona 4:40 inona zavatra vakitsika ao Filipo le niteny hoe ela be anao Jesosy ohatra be resaka be asehoanay fotsiny ray dia ampy anay zay dia ao anao Jesosy zay nefa nirahako teto aminareo nisehoko taminareo tsy mbola fantatrareo foana ve za iza zany Jesosy ray dada ray Jaona 4:20 dia ahoana ny lazainy Jesosy ao Jaona 4:20 aza manindry aho izy tsy mbola niakatra tany amin'ray aho dia fa mandehana makaiza makany amin'ny rahalahako dia lazao azy hoe taovy mafimafy hoe miakatra iza taovy mafimafy tsara hoe ho any amin'ny raiko sy ny rainareo ary ho any amin'ny Andriamanitra sy Andriamanitrareo misy antony Jesosy mahatony laza an'izay hoe ho any amin'ny raiko sy ho any amin'ny rainareo zany hoe ianaoko mpiray tapo amin'i Jesosy ianao zany zoko be anao Jesosy ary ho Jesosy hoe andeha ho any amin'ny raiko sy ho any amin'ny rainareo io ray io zany raha hita ambarana sady dadan'i Jesosy io ny dadako halleloia sady dadan'i Jesosy io ny dadako fa tsy zay le hoe le pronom rainareo dadanao any amin'ny dadanao sy any amin'ny dadako fifaliana be ke ny afantaranao an'izany ianao zay mbola nietreritra Andriamanitra mampatahotra ianao zay mbola nietreritra le Andriamanitra tsy azo atonina ianao zay mbola nietreritra le Andriamanitra tsy maintsy manao an'ity tsy maintsy makary tsy maintsy manao an'izao tsy maintsy manome an'ity sisy tsy maintsy foana fa rehefa fantatrao io hoe dadanao miala ny tsy maintsy halleloia rehefa fantatrao hoe dadanao tsisy tahotra ianao dadako ho any amin'ny dadako sy ho any amin'ny dadanareo tsara be nke zany aza malahelo ny fonareo ao an-trano raika io misy toerana maro misy toerana ho asoanao ao tian'Andriamanitra aseho aminao amin'izao fotoana dia zao misy fifanaketezana aminao sy izy noho Jesosy Kristy noho ny nataon'i Jesosy Kristy noho ny asa-pamonjena nataon'i Jesosy Kristy lasa zanak'Andriamanitra ianao ary afaka miantso ianao hoe dada afaka miantso ianao hoe dada tsika tsirairay avy ireo amin'izao andro ny insécurité amin'izao andro ny tahotra amin'izao andro tsy misy zavatra azo antoko izao misy zavatra atoranao hoe dada eo an-danitra afaka tsonao ao fotoana rehetra amin'ny toerana rehetra ary rehefa hiantso an'io ianao tsisy protocole satria nataony mihitsy hoe dada fa tsy le manamboatra be ry Andriamanitra ray ny fahazavana
manakarepasoavana manatona anao amin'ny fanetretena eo amin'ny seza fiandriananao zay amin'izao fotoana be protocole manatona fotsiny dada tia dada maraina indray miantro famosotra andeha atory sotra dada fa vita azory zay le dada ianao ve miresaka amin'ny dadanao misy protocole be zay mbola manana ray sady tsisy tahotra tsisy salasalama eny dada hafaafaka amba raha tahotra sy misy protocole tsy zay le zavatra de dava fa dada tena mifandray ohatra nasiny zanako fa resika foana zay za matory eo amin'ny efitra zay izy matory eo amin'ny efitrany ao fa misy miteny ao hoe dada tonga de eny foana tsy misalasala mihitsy tsy reraka tsy kamo tonga de mitsangana andeha hijery an'le zanako ty zay le ray ary io zazy io rehefa miantso tsisy protocole dada dada efa misy dikany be zay ten'Andriamanitra de milaza iantso ahy izy de amaly azy io eo aminy raha ory izy vo mbola tsy miteny akory izy de efa manatona zany ny Andriamanitra ao zany dadanao aza manakampitahorin'olona intsony fa ny dadako tsisy mihitsy le zanako miantso ana amin'ny alina ka hiteny hoe monsieur Ratsimba tantely sa iantso le zanako hoe paster tantely miala daholo monsieur miala daholo zay paster miala daholo zay titre rehetra tonga de dada zay fa tsisy akambomboatra an'io raha olona eny ivelany mety tsy mahalalana de mety miantso hoe monsieur mety miantso hoe paster misy moa efa mifalakaiky be ana de efa tsisy monsieur tsisy paster fa de efa tantely zay le fifalakaikezany de zay koa de davony rainao sy enao zanany tsy mifampihafahafa tsy miaotra tonga de sa dada mampime anareo le izy fa zay le izy andraindray nefa misy amintsika ireo manambomboatra zay ohatra zay refiresaka amin'Andriamanitra tsy hoe tsy manaja akory fa ao foana ny fanaja manaja foana ngereo zanako ireo manaja tsara misy ireo fa mifalakaiky be zay dada zay fa misy amintsika ireo mbola matahotra mbola kanosy mbola mihafahafa amin'Andriamanitra aza matahotra aza kanosa aza mihafahafa dadanao io misy amintsika reto mbola le zanaka lahy le rahalahin'le zanaka dala tsika ny akamaroantsika reto hainao le rahalahin'le zanaka dala rahalahin'le zanak'le dadany le ao amin'lioka toko faina ambe folo le nandeha hoe omeo anary dada ny lovako omeo anary dada zay ilaiko rehetrarehetra fa andehandeha de lasa ny tany daholo ny rehetrarehetra fa zanany foana iny zay rehefa tonga teo izy de tonga tany izy hoe tena dada any amin'ny dada na ampanompo ara mbola mihinan-kanina tsara noho za zany efa ty ny aniko soa no aniko nody ny saina iainga aho izy ody any amin'ny raiko inona ny zavatra nataon'io rainy io nantontony ela be ve le zanaka dala nantontony ela be ny sone ny tsoka sifle sy ny sisa tsy mila nantontony vo ery alavitra ery tonga de efa hitany zay le dada tsisy hoe tezitra tsy zanako ntsony ela de mandeha tsy misy irako ntsony dada miantra dada be famindrapo dada manan-karem-pahasoavana dada maharo-po zay le dadako mitondra fivavahana ny masikasika aminao mitondra fivavahana ny tsy maharitra aminao mitondra fivavahana ny hoe tsy efa leo anao fandany fa io dadanao io tsy le anao io tsy leo anao zany io tiany ianao na andrasany mihitsy ny atongavanao ny ambony tao an-tanàna atao efa fa le natongavan'le ray le avy avany efa nandrasany efa ela de ozy voasoratra hoe voatazany avy izy voatazany avy lavitra tena an'iny tonga de efa nikropaka izy efa nanomana zany iny fa alaivo ny tenatra alaivo ny akanjo fotsy tsara tare alaivo ny kapa alaivo ny zanak'ondry vonohy ndao ifafa iny le raika laha taloha fa tsy nisy adikadina tsy nisy moral zay koa le fivavahana matsy atao moral adindray moral ihany adindray sasa moral ihany
baboy amin'ny fitiavan'i Jesosy fotsiny le olona, baboy amin'ny fitiavan'i Jesosy fotsiny io, tsy te hanotatsony io fa lazaiko anao, baboy amin'le famindrampo, baboy amin'le fitiavana mahery vaika, tsy te hiala eo tsony. Dia ohatr'izay ny nataon'le ray, tsy misy minona adikada, tsy misy latsa, tsy misy rehefa niandry efa ela tao izy. Misy any ao amin'ny Salamo 4:7 hoe tahaka ny fiandran'iray zanany, fiandran'Andriamanitra izay matahotra azy, tahaka ny alavy ny ansanana milefana ny amin'ny ranofo, tahaka ny avo ny tany ny amonono fahotantsika, mamindra fo sady be famindrapo izy, maharom-po izy, tsy mandahateny mandrakariva izy, manam-paharetana izy, tsy mitahiry fahatezerana izy. Zay le dadako zay, zay le dadako zay. Ka na izany izy ianao any mbola andro kisoa no haninao, dia renaingana fa mbola misy hanina tsara be anjaranao ao fanjakan'ny lanitra. Na izany izy zany mieritreritra efa aperta, efa tsisy minona tsony, menatra andray any iveriny, dia rena fa tsisy mahamenatra, fa izy ary miandry, zarany ary ianao miverina. Rehefa miverinao anao tsy mpanompo, rehefa miverinao anao tsy lasalatsaina hoe afaka ndray volana, dia iny fa lasalatsaina, ianao nandany lera tany amin'izao tontolo izao, ianao nandany ny haninao tany, tsy misy latsa tao na hoe afaka telo volana dia tany saina foana le fahotana. Tsika olombelona mitanisanisa fahotan'olona, tsika olombelona tsy manadino zavatra nataon'olona, mbola tantarainao ihany nefa zavatra efa tamin'ny herinandro, zavatra efa tamin'ny ray volana, zavatra efa tamin'ny telo volana, zavatra efa tamin'ny herintaona, mbola tsy matinao lolo, mbola tononona foana. Fa ny dadanao tsy mba ohatr'izay, vao manatony ianao vita, tsy regret amin'izany, ndao hirahira fa tsy ozy ny dadanao, avila tsy ndao isakafo, ndao hirahira aza malahelo loetleo tsony a. Ndraindray koa rehefa miditra amin'Andriamanitra dia mody malahelo be, mody mitanodrika be, eny tsy haiko aloha na mody na mety tena mitanodrika na mety tena malahelo. Fa mifanjakan'ny lanitra raha lasaina ba fifaliana, fiadanana, fitsaharana, fa tsy resaka akatahotahotra zany a, tsisy akatahotahotra zany, fa sirain'Andriamanitra izaraina aminao ty hoe dada. Dia tiza kely le zanaka dala teo e, rehefa tonga amin'izay le izy a fety be a, tonga avany le zokiny lahy, dia tonga avany le zokiny lahy fa misy inona ao tanànao, dia efa tonga le zandrinao, dia zay nanaovana ny fety be da be io, zay namonona ondry, zay nanaovana ny mozika sy ny anina maro be io. Dia naninona le zanaka lahy, tezitra, nalahelo, nialona, nialona. Dia rehefa nialona dia nidongy, dia tsy nety nihirahira angamba, tsy nety nanao loha azy, tsy nety niarany sakafo, mody nakasisiny tery te hojerena. Dia ozy ny dadany hoe raha ina mahazo anao anaka, dia ozy le ray tsary dady efa ela be teto aminao teto, tsy nanao ohatran'io le zandriko io, tsy mba nomenao ana ondry ray ary, nefa io zanako ao io, zay rehefa tsara le zavatra nytenena, tsy niteny hoe rahalahako, itanao le fialonana, hitanao le fialana, tsy niteny hoe io rahalahako io, fa io zanako ao io, hafa be zany a. Io zanako ao io efa nandany ny fanana sy ny hareny tany amin'ny rehetrarehetra tany, tonga tato dia zao nataonao azy. Ozy dadanay zay hoe ino ny tena dala, le zanany, le zanaka ny zanona tao foana ny tena dala e, fa tsy le lasa ny tena dala le janona tao, satria manino janonao fa tsy mahalala ny fahamarinana akory, tsy mahalala nge fa le ondry ao nge ka anazy, le mozika ao nge raha te hira izy dia afaka apetany sonao dia mihira izy, le vary ao nge raha te hinana izy dia maka vary izy dia mihinana, le voaloboka ao nge raha te haka voaloboka izy dia mihinana, fa tsy mahalala zay izy fa dia mitombona tao foana, ohatrany tsy manana ihany e. Dia be da be n ohatran'izany amintsika, be da be n ohatran'izany amintsika, petrapotsika, tsy mahalala an'le fiadanana be eo amin'i Jesosy. Halleloja. Miafiafy izy tatsika, matahotahotra, miaoaotra, tonga dia mitsiny ny dada mihitsy, anaka, ianao nge eto amiko mandrakariva, ianao nge eto amiko mandrakariva, zay rehetra anange dia anao daholo e,
fa mety ny mifaly sy miravo fa ty zandrinao ty efa maty velona indray, efa very hita indray. Be dia be mitaka an'iny zanaka mipetraka tao an-trano iny, endry be fotsiny fa endry be tsy miadana, endry be tsy hisy fifaliana, endry be tsy mivelatra. Ao amin'ny tompo raha lasaina bavy, misy fifaliana, misy fiadanana, misy fivelarana, misy vozy amin'izay ozy Jesosy rehefa ovay rano, ovay divay io rano io, feno ny tsiny rehetrarehetra, rehefa feno io rehefa ovay. Dia itsika sokafany tompony maso androany, fa misy amintsika mbola manana toetra, mbola manana fitondran-tena, mbola manana fiainana ohatra n'io lehilahy lamatoa io, raha lamatoa ny filaza azy, zay tsy mahalala ny famarinana ary tsy miaina ao anaty fitsarana, tsy miaina ao anaty fiadanana. Davida dia niteny Jehovah ny mpiandry ahy, tsy hanan-java-mahory aho, fantan'izay tsy hanan-java-mahory aho. Lasainy teo daholo ny rehetrarehetra, mampandry amin'ny amaitso izy, mitondra mora rano fialan-tsasatra izy, mamelombelona fanahiko izy, manolositra dililohako izy, mamelatra latabatra eo alohako, eo masin'ny fahavaloko izy. Izy daholo manao, ianao manao iny? Ianao eo fotsiny mandray manaiky zany ianao, dao ianao mety hoe mony rano fialan-tsasatra, anjaranao manaiky dao rdadare, andao velombelomoka fanahynao, manaiky velombelomo fanahiko dada. Ao isorako diolilo alohanao, manaiky aloha isorana dio, fa rehefa ianao koa ngeny tsy manaiky dia tsisy minina voarainao eo. Fa ny ekenao zany ny zavatra tokony ataonao zany dia manaiky an'le famonjena, manaiky an'le fitahina, manaiky an'le fahasoavana. Alleloia! Ho fantatrao marina, dia marina nafaka anao tsy mandeha. Na idera ary ianao rehefa avy eo tsy hitady voatazo ny seza io tsony. Ny feo anao eno ohatra tsy mbavady atsy avy eo. Feonao faly ianao amin'ny dada, zanaka, zanaky dada. Zay rehetra ady anao avokoa, mety ny faly sy miravo. Dia nandretsika nefa tondra tena ohatra ny andevo, tondra tena ohatra ny mpanompo. Raha lasaina bavy zanaky dada, zanaky dada. Anaty baiboly aloha dia misy hoe mpanompon'Andriamanitra, sakaiza, fofombady sy ny maro samihafa. Fa zao ny voasoratra zanaka, zanaka. Raha ataontsika zany ny carte d'identité zao, dia miseho ny carte d'identité dia soratra anarana, vatsiny fanampina anarana, tantely. Fa rehefa miova amin'izay iny anarana, fanampina anarana, malala. Dia voasoratra ao amin'ny Isaia, ny anaranao tsy atao tsony hoe nafoy, anaranao natao hoe ilay sitrako, ianao ilay malala. Na misy tsy tianao ary any tsy problème zany, na misy mankanao ary any tsy problème zany, dada tianao ao ambony ao, mameno zay bango ao anatinao io, feno ianao ao amin'io, fahafenon'Andriamanitra hitanao amin'ny Jesosy zany. Prénom tantely malala, teraka tamin'ny petaka eo ilay nahaterahako indray, zanaky dada, ray avy any an-danitra, source d'énergie fanamasina, nationalité céleste, tsy hoe malagasy. Manana zay carte d'identité zay ve mba amboary kely hoe le carte d'identité ao ray mihitsy, oviny ianao no nateraka indray, oviny ianao no nateraka avy any ambony, iny le data naterahana. Raha mbola tsy nateraka indray ianao, tsy mbola manana carte d'identité andranitra ianao zany, efa be. Fa rehefa nateraka indray ianao manana carte d'identité ianao, fa voay le carte d'identité. Rehefa misy ilaina dia tiry dada le carte d'identité. Rehefa misy andehananao any rehetrarehetra, zay sakatsakana rehetrarehetra, avoainy laissez-passer avy amin'Andriamanitra. Halleluia! Carte d'identité en lanitra, iaino zay, dia ivelomiko zay, manao fa démonstration mihitsy, zay zanaky dada. Le dada io le nahary lanitra sy ny tany, le Andriamanitra Abrahama sy Isaka ary Jakob, dadan'i Jesosy sady dadako koa.
azy ny zavatra rehetra zay rehetra ilaiko azoko aminao zay izy mba tiako iainanareo mihitsy zay mba tiako tsapanareo mihitsy zay tiako velomanareo mihitsy zay fa rehefa tafitinareo dia faly ah rehefa tafavoakanareo a afaka mandeha halleloia mipasy zany ny baolina pasy ny mesazy zanaky dada daholo reto zanak'andriamanitra nateraka indray manana ny fanahy zanaka anatsangana milaza hoe abaray rehefa misy ilaina tsy miatso anatsony tonga dia miatso hoe dada tsy misy formule be aonaky izy miatso hoe dada zao zanaka azonao ve zany famarina ten'andriamanitra dia rehefa dadanao io a tompona ndraiky tiany aminao Isaia 5:7 andiny fa 1:10 ny amin'ny zavatra ho avy ny anontaniana fa ny zanako sy ny asan'ny tanako dia hoana aoka ho adidiko ihany aoka ho adidiko ihany raiso zay famarina ny tenin'andriamanitra zay aza misy anembatsembananao anelikelinanao anakirotananao ny amin'izany fa adidiny dada halleloia Isaia Efesianina 1 sy ny Efesianina 2 dia misy hoe miareny ny fahasoavana rehefa zanaky dady ianao iainan'izay areny ny fahasoavan'andriamanitra zay iainan'izay areny ny fahasoavan'andriamanitra zay ianao amin'ny hoafo izy izy ny tenin'andriamanitra fa itsika limitentsika andriamanitra aiza ve dia possible ve aiza ve dia mbola tafavoaka ve zany aiza ve dia mbola ety ve ty zavatra ty aiza ve dia mbola isa zao ve tsy fantatrao va tsy fantatrao va fa andriamanitra mandrak'izay Jehova tsy mety reraka izy tsy mety sasatra izy fantany mombanao rehetrarehetra iandreketany aminao rehetrarehetra manana hevitra iverana anao izy hevitra tonga fiadanana fa tsy lozy tsy reraka izy tsy sasatra izy azay mahatonga azy hoe omaly Seigneur mandrak'izay tsy miofo mba iainantsika ve zany fifaliany zany marina fa ady ny fiainana miakatra ny lasantsy migrevy ny transporteur mandeha tongotra ny mpiasa be olana eto Madagasikara fa ny ao am'fanjakan'ny lanitra manana régime mafy hitondrany tompo anao marina sady iso iza nefa miainan'izay halleloia tsy anganogano ty resantsika ty fa fantatrao mihitsy hoe misy régime misy fomba fitondrana spécial hitondrany dadanao ary io gratuit zay veriko tsara zay gratuit io maimaim-pony io dadako areny ny fahasoavany iainanao tsy hitalana dada Galatiana 4:4 andiny fa 5 ao amin'ny Galatiana 4:4 averiko aloha ny andiny voalohany ary hoy izao raha mbola zaza ny mpandova dia tsy hafa noho ny andevo izy na dia tompony zavatra rehetra azy azonao ve zany raha mbola zaza ny mpandova dia manino ohatrany andevo ihany izy na dia inona zany izy ny tena marina tompony zavatra rehetra izy fa inona nefa izy ohatrany inona ohatrany andevo satria izy inona satria izy zaza inona zany ny atao mba tsy andevo tsony ty tena hoe tompony mila lehibe tsy zaza itsony zay ny mahatonga ampoly mba tsy zaza tsony nareo ailangilana fampianarana maro samy hafa raha mbola zaza ny mpandova ohatrany andevo izy na dia tompony zavatra rehetrarehetra azy fa olana zany dia zao aza manao zaza tsony manao va olo dehibe eo amin'ny tompo halleloia dia fehezany mpitondra sy mpitaiza azy izy mandra-pahatonga fetrandro voatendriny ray io zany le lalàna le taloha mifehezina aloha tsika netina aloha tsika araky ny lalàna fa rehefa ny lehibe amin'izay tsika dia efa afaka atao dia tahaka izany koa isika folo mbola zaza dia nandevoziny ny ampimpianaran'izao tontolo zao fa rehefa tonga ny fotoan'andro
dia ny rahan'Andriamanitra ny zanany nateraka ny vehivavy nateraka atao ambanin'ny lalàna anavotany izay ambanin'ny lalàna mba handraisantsika fananganana anaka ary satria zanaka ianareo dia ny rahan'Andriamanitra ho ataokontsika ny fanahany zanany miantso hoe ahoana aba raha eo dada lay le izy dada ka dia ahoana tsy mpanompontsony ianareo fa inony zanaka dia toy any ary raha zanaka dia ahoana mpandovako no ninona no nataon'Andriamanitra amboary ho alekary amboary le gady d'identité meteza ateraka indray raha lasa andrivily lalana tany ohatran'ilay zanaka dala miverena fa mbola misy zavatra tsara be eo amin'ny dada ary raha ho fanjakan'Andriamanitra zao aza manao ohatran'ilay zokin'ilay zanaka dala fa miaina malala inona ny ilainao inona tsy ampy aminao inona zavatra tsy metimety inona zavatra tsy azo azo resao dada e inona ny fahotana malaky mahazo resao aminy inona zavatra mety manandevo resao aminy inona zavatra ilaina ara-pivelomana resao aminy fa velona io ary mameny oatra lafina izay verina saingatana efesana toko faefatra dosy Paoly ary ho an'ilay mahay manome eny manome mihoatra lavitra no ninona no izay heverintsika sy ny angatahantsika ho azy eny fanjakana sy voninahitra mandrakizay avitsika ve zany ianao hainy ny eritreretinao hainy ny heverinao hainy nangatahanao dia izy nataony izy sifra io resako tsy euro atsy nahity amin'izay na ariary fa le valeur fotsiny teneninanao misy fotoana zany ianao tena fieranao Andriamanitra e nefa Andriamanitra ilimité tiako iainantsika mihitsy zany fahamarinana ten'Andriamanitra zany mba le zanaka botrabotra ao amin'ny fanjakany lanitra le mitsambikimbikonytsika le velobelontsika ao amin'ny fanjakany lanitra alleloia ao amin'izay fani dia milaza an'izay mihitsy hoe hitsambikimbikiny ianao miaina ianao andrina ny fiadanana aveo ny eo aminao dia ianao tsy hiatana aiza koa nisy an'izany andrina ny fiadanana dia le olona ho aminy nefa tsy miadana mboary kelina mbola tsy miadana ianao fiadanany tenin'Andriamanitra fiadanany fanatrehan Jesosy miadana ao amin'ny tompo halleloia ary tsika ve zany tenin'Andriamanitra eo ampitaina amintsika izay ihaino ny famarina ihaino izay hoe zanak'Andriamanitra zanaka mpandova zanaka dadako io dia tsy kory ve ny resaka amin'ny raisiko foana ma le zanako kely le menada tsy mila miantso anareo akory ah fa reo ny tonga dia miraikitra amiko tsy mety ala mihitsy izay vato koa zany todiozinareo ary mamany fa tsy mety ala amiko io tsy mety mandeha dia arahany foana fa tsy hitahitany a dia efa tsony dada efa mataotaotry izay efa lasa niasa tonga dia ampianariny tompo ohatr'izay ahy zao resahana amin'ny le olona mihitsy ny tsy mafoy le zazakely mihitsy ny tsy mafoy fa manatona foana mandeha foana satria ahoana misy lien ao misy fatotra satria ahoana misy rahako ny ao amin'io zaza io misy fanao misy zavatra mamatotra ao ka tsy forsena le izy hoe manaraha avia ty amiko fa tonga dia iainan'le zaza le izy zay pédiatra moa afaka manazava tsara an'izay malala ny fiainany zazakely sy ny ray aman-dreny zanaka ary hoy ny tenin'Andriamanitra hoe verina taka zaza nareo tsy manino tsy mahazo miditra ny fanjakany lanitra ianao raha tsy miverina taka zaza inona le miverina taka zaza dia dava tsy mafoy an'ny dada tsy mety hiala amin'ny dada tsy mety raha tsy eo amin'ny dada dia manatona dia mijery dia mitady dia manatona foana tsy forcé satria ao aminy ao le izy efa ao aminy ao fotsiny le izy zany dia mandeha ho azy dia rehefa lehibe nefa mety tsotsotry izay satria efa misy an'le fahaleovantena dia endry be ny tenin'Andriamanitra nolaza hoe raha tsy miverina taka ny zaza nareo tsy miditra fanjakany lanitra satria ny zaza tsy mahaleo tena ny zaza tsy mirehare ny zaza tsy miheboebo fa miankina amin'ny dady isan'andro tsy mavita ininona raha tsy eo izy dia automatika fotsiny satria efa ao le tsy forsena zany le izy dia ho anao koa le izy raha ohatra mbola ohatra forsé aminao tsy mbola makabahana zay le fanao fa rehefa ao io fanahy masina io mandeha ho azy fotsiny ny dada
mandeha ho azy fotsiny ny ira fiderana, mandeha ho azy fotsiny ny heritreritra, mandeha ho azy fotsiny ny manatona anazy. Ny fahotana zany tsy tianao intsony, ny fahalotolo zany tsy tianao intsony. Raha ray aho izy aiza zay ajako manatsy, tsy hoe dada akory dia ihany sy sangisangy fahotana, fa dada misy aza, fa dada tena mifanakaiky amin'ny zanaka. Zay le zavatra dia davina. Alleloia. Ny lakleany zany dia zao, le fanahy masina no milatsaka ao aminao, dia le fanahy masina io no miateste, io no manapirofo fa zanak'Andriamanitra ianao. Dia rehefa ao io fanahy io mandeha, tsy mila contrôler ny ranona ve nivavaka ve, tsy mila contrôler ny ranona namaky baiboly ve, tsy mila contrôler ny ranona nanao an'izao ve, tonga dia le fanahy no mitoto mandeha libre tsara. Ohatr'izay le olona ao amin'ny fanahy, ohatr'izay le zanaky dada, afitsika ve le izy. Ary rehefa ao amin'Andriamanitra tsara foana. Irenako indray le fampakaramaty tao akany, lany divay tapohana ny silibe, rano mangatsika lasa vadika divay, ozy le olona sotony divay. Magaga ny ato aminao fa ny fataon'olona rehefa manao fety ohatran'izao dia zay tsara aloha nomeny aloha, dia rehefa manomboka mamimamo na efa lolony dia aroso amin'izay le ratsiratsy. Fa ianao kosa hatramin'izao mbola nanino, mbola tahiry ary mbola nandroso ny tsara foana. Isakay tao ambadika tao Jesosy mimetatra tao. Halleloia. Rehefa miaraka amin'ny tompoko anao tsisy reraka zany izy, tambola tao amin'ny Jesosy, tambola le nafapana tany am-boalohany. Tsara foana io miaraka amin'ny Jesosy, voatosika foana ianao. Firy taona zay ny rahako tamin'i Jesosy, 20 taona mahery. Farakaraky ny rahako sy ny andehanako ny tompoko aminy, mbola ampirisiany, mbola fanainy, mbola ampiretiny, mbola fanainy. Fa tsisy hoe efa lazo tazony, efa reradreraka ny zavatra ny foron'olona ny ohatran'izany. Fa ny amin'Andriamanitra tsara foana. Tsy hoe miaratsy rehefa tao efa elaela zay tao amin'ny Jesosy dia ohatrany efa tsy mampanatsony, ohatrany efa elaela zay tao amin'ny Jesosy dia ohatrany tsy dia mitory-tsony, ohatrany efa elaela zay tao amin'ny Jesosy dia efa tsy dia hita hoe ahoany. Ve reraka ve? Tsy reraka. Ny amin'ny mondial misy hoe esorina rehefa amin'ny 87 minutes eo omena an'le asiana indray le aina vao, fa ianao rehefa amin'ny tompo mahazo aina vao foana. Halleloia. Ary anao manao asa tanana, mandrafitra, manjaitra, manao hotely, manao mofo, zay rehetrarehetra ataonao mba ataovy tsara hatramin'ny farany le izy tompoko. Halleloia. Fa zay no mavoa, mialatsiny any tena zay matetika ny malagasy, amin'ny voalohany le izy tsara. Fa rehefa eny an-dalandalana eny dia efa meratsy, dia efa elan'olona dia mitady fa mahatsy hafa indray izy. Fa ho anao zay tonga eto androany mba ho tsara foana ny ataonao, satria tsara le mpahary ianao sady mpanao tsara. Halleloia. Ka raha mpanjaitra ianao ho tsara foana ny zaitranao, marapatonga Jesosy le tsara foana. Raha mpanao voninkazo ianao tsara foana voninkazo ianao manomboka androany hatramin'izay ny amin'ny ho afo mbola ho tsara noho zay. Raha mpanao mofo ianao ho tsara foana amin'ny mofonao, raha mpanao atanana ianao ho tsara foana. Fa tsy hoe rehefa kelikely eny dia iny fa ne ratsy. Amen na hoe mba ho tsara foana miaraka amin'ny Jesosy, satria izay ny Andriamanitsika, tsara ny Andriamanitsika, tsara ny tompontsika. Azonao hoe zany tenin'Andriamanitra zany, miaina n'le fahamarinana ny tenin'Andriamanitra ianao, mahery io tompontsika io, mahay ny zavatra rehetra io tompontsika io, zay lazainy io dia tanterahany. Zay koa zavatra lazaiko anao, na inona teny faminaniana nomeny tompo anao, raha tena avy amin'ny tompo zay, tanterahany zay na hoelana hoaingana, tanterahany zay na hoelana hoaingana. Ahoana ozy aho mahatsy anareo tamin'ny 2 février iny zaho vino ty taona ty ho dia taona an'inona tsy mandray lesana tsara ane de l'abondance, abondance satria ozy ny tenin'Andriamanitra amin'izao na 30 hoe za avy mba hananany fiainana be dia be, fiainana be dia be, la vie en abondance. Ka tsy miankina amin'io tamin'ny 2017 zany marina na tamin'ny 2018 zany, fa na miakatra ohatrinona io lasantsy io rehefa sain'ny tompo mandeha ianao misy lasantsy folo ao. Halleloia. Na hiakatra ohatrinona ary ny kilao amin'ny siramamy, na hiaka ohatrinona ary ny kilao amin'ny vary, na hiaka ohatrinona ary ny kilao amin'ny hena, rehefa ozy dada hoe ny zanako ny asan'ny tanako dia aoko hoe didiko ihany dia ahoana? Mihinana foana e. Ohatrany miavava ke nareo zany e. Ohatrany miaotra ohatra ke nareo zany e. Ohatrany misalasala ve nareo e. Ny oloko marina dia ho velon'ny finoana.
finoana amin'izay zao nijerena dao iara azakazaka amin'izay dia hita ao fa finoana ny teny afafoko fa miankina amin'izay mandray azy amin'izay finoana amin'izay zany io zao omenanao le teny a izay mino mandray izay mino miaina dia tsy mino taraikeo raha tsy amin'ny finoana tsy misy azo atao zona sitraka amin'Andriamanitra inonoy zany le teny day sabotsy zay dia nampianatra olona vitsivitsy mampianatra ny amin'ny hoe fanomezany fanahy ny amin'ny hoe profesia io zay mahasany le ranavavy rehefa mpianatra tsy atao teoria zao tonga dia atao le faminaniana io zay mahatsy azy enao a tonga dia naminany azy zany adao atao ty faminaniana ty satria tsy atao teoria io enao a ho alefa tompo ho any France enao ela zay koa azy dia andeha ho any France enao amboarany tompony bien amboarany tompony papier amboarany tompony visa sy sisa sy sisa mandeha enao amin'ny anaran'i Jesosy raisany tamin'ny finoana zay oviny tamin'ny volana ina moatsika zao juin juillet tsika efa juillet moa zany zao ra efa premier zay dia tsy haiko juin zany isa mai fa andeha ho any an-dafy izy amin'ny latsinainy amin'ny talata zay le izy zay zavatra teneny tompo dia tanterahany nomena ny faminaniana finoana tamin'ny anaran'i Jesosy niraisany tamin'ny finoana zay araky ny hoe tsy eritreretina sy tsy ho fantatra sakatsakana be tabe avy eo raha tamin'ny izy ramaly anahy dia hoe tsy raikitra anay le visa dia tonga saina be zavy e zany tompo no miteniteny foana nanoratra anaminy izy refusé visa sao dia naminantsy izy ary azy any afaka kelikely ndray tonga ndray le SMS ok le visako zay koa zay misofla hoe aitray tsy miteniteny foana fa marina le lazay tokoa dia nitanterahany zay lazainy zay io dadatsika io zay io dadatsika io ona be tabe ny faminaniana zaomary ona isany andray faminaniana tsara ny tombotsika misy ato a misy olona manao trano ato andala fanaovana trano sarotraro trano nefa le mamita an'le trano ary le trano nefa tsy ahitraitra fa teny ilaina fa amin'ny anaran'i Jesosy vita ny tranonao amin'ny anaran'i Jesosy ny tompo hamatsy anao amin'ny zay rehetrarehetra ilainao amin'ny fomba fanatanterahana zany fahavitana zany hatramin'ny farany halleloia tononona amin'ny anaran'i Jesosy zany a vita zany amin'ny anaran'i Jesosy a fa ny Andriamanitra eo ambony ao manao zay tiany atao anazy ny zavatra rehetrarehetra ary fantany fa ilainao io tokony hipetrahanao io tokony iainanao io a dia tanterahana io a amin'ny anaran'i Jesosy vitan' Jesosy zay a firy anao any 1er juillet tsy ela ntsony io amen mahery ny Andriamanitsika avatra marina zany ry zay gratuit zany halleloia ary tsy ray tsy roa telo fa misimisy an'izay ato satria ilainao le izy ary rehefa za tompo ilainy io a mena azy rehetra amen tena iainy zay hoe zanak'Andriamanitra zanaky tady zay miaina ao anatin'ny fiadanana ao anatin'ny fivelomana ao anatin'ny fiainana miaraka amin'ny tompo ambassadeur any lanitra ny ambassadeur manino solotoerana ny ambassadeur miaina fotsiny fa ny ao amin'ny fanjakanao tonga dia efa mikarakara hoe ty ny sakafo ty tany ty zao dia anao koa ambassadeur eto tany rehefa ambassadeur ianao etohana zay ilainao rehetrarehetra tsy mbola miady amin'izay ilaina ianao ny asanao ambassadeur anao tsy vitanao enao hoe hita ambassadeur lasa andeha hiasa tany nahita ambassadeur mbola fofotra be mbola mikarakara an'le asa fiveloma ambassadeur izy dia mireprésente fotsiny ohatra ambassadeur any Suisse eto Madagasikara dia le fanjakana any présenteny a le fanjakana any efa miantoka azy amin'ny lafiny rehetrarehetra fa izy a le mission napetraka amin'ny maha-ambassadeur azy a zay sisa no ataony fa ny ambiny efa eo daholo zay ilainy rehetrarehetra raha lasaina vady Korintiana faharoa toko vady voalaza fa iraka zay ambassadeur ka raha ianao ambassadeur an Jesosy Kristy aiza nisy ambassadeur mbola enao mamary azy ambassadeur velo anao sa tsy ambassadeur fa ny tompo mamatsy ny tompo mikarakara fa ataovy katsao ny fanjakan'Andriamanitra sy ny voninahiny amaranako azy zao ny lazain'i Jesosy aza manana reo ka hiteny inona no haninay inona ny sotroanay inona no tafianay zay trisa ho izy mitady an'izany eo le teny mahafinaritra be fa fantatry ny
tafafavy fa fantatry ny rainareo io jesosy dia fanteny hoe rainareo sy ny teny izy hoe fa fantatry Elohim na ny teny izy hoe fantatry Jehovah Jireh. Raha io zany, raha io jerena dia Jehovah Jireh tokony napetraka teo satria le Jehovah Jireh dia hoe Andriamanitra no mahita, Andriamanitra no miahy. Fa ozy izy hoe fantatry ny rainareo fa tokony ho anareo zany. Fantatry ny rainareo fa tokony ho anareo zany. Zay ilainao fantatry ny ray fa tokony anao, fantatry dada fa tokony anao. Zao nataony ka tsy fanjakan'Andriamanitra sy ny famarina. Mienamy sitrapon'Andriamanitra, mienamy zay tian'Andriamanitra. Zao Luka 2:12 aza matahotra ry ondry vitsy fa sitraky ny iza rainareo. Mandindra eo aza matahotra ry ondry vitsy fa sitraky ny rainareo nanome anareo ny fanjakana. Zay fanjakana lanitra aminao, fanjakana tsy azo ampiororonany aminao. Zay le ao fanjakan'Andriamanitra. Fiainana be dia be, fiainana mandresy fahotana, fiainana mandresy tahotra, fiainana mandresy akanosana, fiainana omeny tompo zay ilaina ny aza isanandro ao amin'i Jesosy. Vavolombelona zany mba ho vavolombelona zany koa ianao. Fa mamatsy ny tompo, miano tompo, zanako sy ny asa tanako izy dia adidiko ihany. Ka le zanaka lamatoanao lasa le zanaka adala fa efa nody. Le zanaka nyaina ao fanjakan'Andriamanitra manana le fanahy. Zanako ianao, teraka anao mandroany, hay anao, aza matahotra ianao fa momba anao aza mierikerika foana. Izao no Andriamanitrao, mampahery anao sady mamonjy anao, eny mitantana anao amin'ny tanaka fahamarina koa. Mametoky anao tompo, izao tsy andao anao, izao tsy afoy anao akory. Ianao eto amiko mandrakariva, zay rehetra ady anao avokoa. Miaina, mifety, miaina ao amin'ny fanatrehan'ny tompo. Alleloia! Iza ianao? Iza? Alleloia! Ka nafiry taona ianao, nafiry taona. Na efa dada be ianao eto, eo anatrehan'Andriamanitra ianao zanany foana. Na 70 taona ianao, na 80 taona ianao, eo anatrehan'Andriamanitra ianao zanany, dada foana io. Na 5 taona ianao, na 10 taona, eo anatrehan'Andriamanitra ianao zanany. Tsy hoe zafikely, na zanaka daholo. Na tanora, na zatovo, na vatombato, na iza zany, zanaka daholo. Ary ny zanaka zany atiana. Nafiry ny zanaka ao ohatrany, nafiry ny zanaka ao tsisy angaranao fa tianao daholo reo. Ary gaga misy ary ianao hoe mahafinaritra tiako be daholo reto tsisy afaka vaha. Tory io dady io firy miliara ny zanany eto tany. Fa atonony eo an-tratrany daholo reo raha rasy anavany. Atonony eo daholo reo. Tozy ianao hoe sa eto Madagasikara ngamba ery amin'ny tenitendrony akikeliny ery. Zay eo an-tratrany mihitsy. Ianao taty. Ngeza be sandry midady io. Ngeza be sandry midady io mahazo plasy eo daholo. Aza manao ohatra le zanaka dala hoe tonga amin'ny fety, le zokin'le zanaka dala tonga amin'ny fety miafiafy ery ambadika ary. Tsy mba niara amin'ny fety amin'ny rehetrarehetra. Midira ao amin'ny fifaliany tomponao. Zay kely izy. Midira ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Miaina eo amin'ny fanatrehan'ny tompo. Zanaka. Velona ho an'ny tompo. Mpandova. Namofa ny zavatra eo fanjakan'Andriamanitra. Lehibe ny zanak'Andriamanitra. Mahazo toerana daholo, manana anjara daholo, manana an'izay ilaina daholo. Spesialy ianao anatrehan'i Jesosy. Sao dia tsy fantatrao. Sarobidy ianao anatrehan'i Jesosy. Zava-dehibe ianao anatrehan'i Jesosy. Mijery ianao no maso Jesosy isanandro. Ny asa rehetrarehetra nataon'i Jesosy teto tany reny. Izy hoe za raiko nampaniraka anazy reny. Ary zavatra hitanao rehetrarehetra ataoko reny zavatra nataoko ray. Tsy zavatra hitanao nataon'i Jesosy nanina heloka, nanasitrana, nanangana maty, nanamnana liboka, nampitsangana kilemay, nampitety nampalady marena, nampahirana ny jambo, nanao fagagana maro, nanome famelan-keloka. Endriky dada daholo reny.
dia hitadako tianao. Alleloia. Iainanao zay androany, raha tena iainanao marina zay, tena misy boko, fa misy bôkampoka mihitsy aminao manova ny tantara-piainanao, manova ny tantara-piainanao. Tio anao tsy maty ny tantara-piainanao. Resaka hoe aparafy miato zay raha fantatrao dadanao any an-danitra tsy patika tanteraka tantara-piainanao. Fantatrao da fantatrao izy ianao zanakanatsangany ianao, ateraka ao fanjakan'Andriamanitra ianao, olona tiany ianao, malaly ianao, chéri. Dada gny rehefa miantso anao zao dia chéri. Ianao tsy zana natao chéri dia menatra be. Nefa ianao eo anaty an'Andriamanitra, ianao le sitako, le sitako zany ny chéri-ako, malalako e. Zay keny antsoiny dadanao chéri. Alleloia. Dikan'izay ry havako malala, mianaraka le sitrapony dada. Mandy havako vahoaka malagasy manaraka ny fandarana zay miaraka ampianarana ianao makany am-piangonana, ianao makany am-bavahana, ianao milaza fa kristiana, atsao dada atao sitrapony nandro ririna zao tena zanak'Andriamanitra ianao, na miditra am-piangonana ianao hoe miditra am-piangonana ara-milaza milaza kristiana ianao, sitrak'Andriamanitra famadio, tsy sitrak'Andriamanitra famadio laza ry malagasy malaza, ry zanak'Andriamanitra, ry kristiana, mandany vola fotsiny ianao amin'izany, mandany fotoana fotsiny ianao amin'izany, maka-oziny ianao amin'izany, fa tsisy fitahinany amin'izany. Maty tsy mahare ninina intsony, maty tsy mahare ninina intsony, maty tsy hidera, fa ny velona ihany ny hideran'Andriamanitra, ny velona ihany no ankalazan'Andriamanitra. Tsy hitrak'Andriamanitra ny famadia, tsy ankasitrahan'Andriamanitra ny famadia, na ny fanatrehana amin'izany ary olom-baovao ianao am'fanjanan'Andriamanitra. Tsy tena hoe kai Josefa kely fatan'i Josefa nentina avy any Egypta dia zay no mahatonga an'izy nga ianao Hebreo, nga ianao tananaky Josefa, ianao fiangonan'Andriamanitra, zanaky dada, tsy miditra amin'izany tantara zany ianao. Zay mampahantra ny malagasy, sady mivavaka ihany, lasa piko kely izay le izy fa ohatra tarihan'ny fanahy amin'izay a, sady mivavaka ihany, kristianina ihany, makany am-piangonana ihany, efa misy famadiana koa aveo atao. Dia famadiana ary amboamboarina aveo hoe famtambe fanaovana an'izao ny famadiana foana hoe maty zany tsy kitikitihana tsony, rehefa maty iny any anaty fasanany aza azokatsokafana tsony fa velao any. Hainy tompo mampitambana an'io teny io rehefa tonga fitsakana teny amaty izy manao azy, fa ianao tsy andany lare hividy lamba anambatra an'ity famparitaka, alao hiparitaka ao, alao hiparitaka ao, raha teny miraita-po aminao mba hanao cotisation kely mba anangonana an'le azy manaovana azy famparitaka, alao hiparitaka ao efa tsy olany vovoka io dia efa nody vovoka dia efa io izy io zao e, tsisy fanatsony io, tsisy zavatra henony intsony. Amen. Aza midikiditra amin'izany. Ozy le iry zay hoe gasikara ny tena manan-karena indrindra raha tena nitady koa ny razana. Fa tsisy an'izany razana ny tato. Zay tapitra le izy fa zay no nasaita ny tompony nanteneniko a zava-dehibe. Tsara Jesosy, zanaky dada ianao, zana sy ny asan-tany ianao, adidiny any, mianaraka mazay naky-dada zay. Alleloia. Izy ny matsiaro tena hoe tena mila miverina amin'ny tompo fa naniasi. Na hoe mbola tena hoe tsy mila miverina ary fa tena hoe zay mihitsy vo anatina ny tompo teo amin'ny fanjakan'ny lanitra, mitsangana dia hivavaka tsika eny amin'ny fitoerana eny. Raha n'olo tena ho an'i Jesosy ianao, hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra, mba teraka indray zanak'Andriamanitra, fifaliana lehibe any an-danitra, ampanota ray izay mibebaka. Sonanao zay dada ny teninao raiky marokosa fandravo ianao. Tsy mitahiry fatezera. Andriatsy
fitiavana misaotrany amin'ny fahagagana fahafantatray androany mba haika izay reto rehefa natsanganao amin'i Jesosy dia zanaka ianao kay dadanay akaiky anay eo mandrakariva ianao kay dadanay jery miady mikarakara mamelona anay tsirairay avy misaotra fa tsy nandray fanaham-panadevozana nay ho amin'ny tahotra fa nandray ny fanahany zanaka natsanga ahafahanay milaza hoe dada ana zanaka zay fanova miara-madoka sorana zany raisinay any famarinana miaina araka izay fa dady dadanay jery ya mikarakara mombanay mandrakariva sorany amin'ny zay manomboka tsy misy mahay manatona anao raha tsy efa hainao mihitsy no mitaona azy ianao mikasika fony androany ianao mikasika fiainany nao manokatra misy mpanahany fantany androany fa tianao izy sarobidy eo anatrehanao izy mahalala anao izy ary tena tianao mba hiaina zany fitiavanao zany ary nafaka azy ianao migeja sy fantona rehetra fanahanao mamelobelona dadany fotoana androany sorany amin'ny rany sorany amin'ny olona maro fantatra fa zanakao sorany fa nanokatra masony ianao satria hoy voalaza teo hoe misy mbola tsy miaina araka le zanaka misy mbola miaina ohatrany antefo misy mbola miaina ohatrany mamoka misy mbola miaina ohatran'le lehilahy matoto ao anatin'le fampianarana Jesosy fa androany sokafanao ny masony androany vananao zay fantatra androany ovainao ny fomba fijery fantany fa ary zanaka zanakarakaraina zanaka voravolaina zanaka lona zanaka nomena zay tiana rehetra ary zanaka tena tianao Jesosy miazo aminao miazo azy ireo anao tsy ambotany aminao miazo azy ireo anao satria babo ny fitiavanao izy ireo babo ny fitiavanao izy ireo ary tsy fitiavanao zay mahatonga azy tsy lota intsony mahatonga azy tsy mieritra mantana intsony mahatonga azy tsy miala intsony satria babo ny fitiavanao izy ianao manababo ny fitiavanao tsirairay aoelanao aingana fiverenanao dia aheriny zanakao aoelanao aingana fiverenanao dia atsapa fiadanana sy fitsarana atsapa fiainana be dia betra halleloia ampangarana tsy avy raha zay ngaratsy fiainana be alany tahotra zay matahotra ianao androany manome fiainanao azy fiainana ianao sola dado zanaka malala teny fahasoavana sy fitany tompo magaly an'Andriamantsika alleluia Jesosy fanahy trazy alleluia amen amen nanao azo toerantsika zay fotoanatsika androany izy miataovanisy rehetrarehetra dia afatao batisa rehetra io a mba resakaketsika dia maroso amin'izay batisa zay